anaran'i Jesosy Kristy tompo no andraisana inteny ary sika rehetra anao hoe amen. Da ohatsika tsiralay avy ao amin'ny bokin'ny Daniela no isotomantsika afatra androany. Daniela toko fahatelo. Daniela toko fahatelo 15 hatramin'ny 17. Dia ao aorianan'izay dia andingantsika amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 ny anaran'i Jesosy Kristy ary. Averina ihany fa androany dia hivavaka manokana antsika ho an'ny tsirairay avy. Ary ao anatin'izany hoe hivavaka manokana ho an'ny tsirairay avy izany dia azonao atao tsara mihitsy ny mandefa ny fangataham-bavaka ao mba ahafahantsika mivavaka ao anao rehefa afaka fotoana fohy izany. Ary teny aritsika izay hivitohantsika. Daniela toko fahatelo 15 ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny fanenon'ny anjomara sy ny samboka sy ny valia sy ny symponia sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara zany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty lafaoro misy afony rehetra. Ary iza moa zany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako zany. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ka Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra zany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afony rehetra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ao. 17 Ary izy telo nareo Sadraka sy Mesaka ka Abednego dia voatsipy ampatorana tao anatin'ny lafaoro misy afony rehetra. Dia talanjona Nebokadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe moa tsy telo mifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo. Dia namaly mpanjaka ao ka nanao hoe marina izany mpanjaka ao. Aroa izy ka nohindro ao mahita efa da tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona akory izy ary fijery rehefa efatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Dia nanatona ny varavarany lafaoro nisy afony rehetra Nebokadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra mivoaha ka avy aty. Dia nivoaka avy tao anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nifanatona ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura ary ao mpanolotsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanakiram-paninona ny tenany akory ny afo na nisingam-bolony kaikona tamin'ny lohany na niova ny lomany ary tsy nisy fofonafo akory taminy. Nahafinaritra ty androany ity ary isoratsika ny tompo hoe afaka ray afatra isika. Dahoary aka teboka telo isika amin'ny afatra androany. Teboka telo izay inona hoe anorina amin'ny finoantsika tsirairay avy. Teboka voalohany dia ny 15 dia namaly Sadraka sy Mesaka ka Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamalina akory ny amin'izany zavatra izany. Tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Ravana malana ny amin'ny resaka finoana dia tsy tokony hisy famalina. Averiko androa ny amin'ny resaka finoana dia tsy tokony hisy ifamalina. Rehefa manam-pinoana ianao dia mijoro amin'ny finoana. Sadraka Mesaka ka Abednego dia laza zavatra tsotra be tsisy antony hamalina akory. Tsy mino zavatra teneninao izay mpanjaka dia tsisy antony hamalina ianao akory. Fa ny Andriamanitra dia fantatra fa mahavonjy anay dia izay dia teboka. Tsika kehitriny dia mila mianatra zavatra, mila mianatra fahendrena. Tsarovy izao zavatra ao. Ny Baiboly milaza hoe filazan'ny tsara dia hadalana
ho an'ny tsy mino. Raha voaresaka finoana zany, ny olona tsy mino izay inonao dia hieritreritra anao fahadala. Ary ny finoana dia tsy azo azavaina. Tsy azo dina hevitra io. Inexplicable. Zavatra fandresen-dahatra lalina any anatinao hoe ny Andriamanitra dia mahavonjy ahy. Ny Andriamanitra dia velona. Tsy misy adivana hevitra io. Ny famarinana dia izao, amin'ny olona tsy mino, ny zavatra inonao dia fahadalana. Ny zavatra inonao dia tsy normal. Raha vao mino ianao dia iomehezana. Ary miomana fa ny finoana dia adalana ho an'ny olona izay very. Famarinana zany. Misy zao vao tsy ela akory ilay faminaniana izay fiangonana ahitsoko kely, tsy ilay ranabavy Joanane naminany, fa fiangonana tany Brezila tany naminany dia naniraka azy. Dia miady hevitra ny olona ankehitriny hoe karasika nabavy eo. Ny finoana dia tsy natao hiadiana hevitra. Rehefa mino ianao dia mijoro amin'ny finoanao. Izay fotsiny. Tsy azo azavaina io ary tsy azo atao na inona na inona io manomboka androany. Ny fandresen-dahatra ao rehetra. Ahoana moa ny anazavanao hoe ametraha-tanana ny olona dia sitrana? Ahoana moa ny anazavanao anjany hoe za anao fanatitra? Ahoana moa ny anazavan'ilay vehivavy tao Azarefata hoe ty fanina farany omeko ny zanako ty ity mbola omeko any Eli? Inexplicable. Inexplicable ny divine. Ary zay ny fahamarinana rahalasika nabavy. Ho antsika rehetra izay manana finoana, azony ny finoanao. Dia aza miezaka manazava amin'ny hafa, fa azony ny finoanao. Fa ny fiazonanao ny finoanao no ahitanao vokatra. Ny fietsehanao ny finoanao no ahitanao vokatra. Ny mpandrabirabo dia andrabirabo foana. Satria nahoana? Satria tsy mino izy amin'ny fahadalana ny finoana. Fa izao kosa nefa na andrabirabo ianao aza ny hafa, ny tsy mino dia tsy maintsy ahita ny vokatra ny finoanao. Ary na tsy ahita eo ny eo ary izy, dia tsy maintsy ahita izy any aoriana. Fa izao ny anjaranao, ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika izay mino dia izao, hitana mafy ny finoantsika. Ny tanjony fandrabirabiana dia ny ampizongozina ny finoanao. Zay foana ny tanjony fahavalo hatramin'izay. Ny tanjony devoly, ny tanjony fanjakan'ny aizina hatramin'izay dia ny ampizongozina ny finoana izay mino. Zay foana tanjony. Satria fantany fa raha vao mizongozina ny finoanao dia dikan'izay ravy ianao. Ny fiozongozona na finoana dia midiky fa faharavana. Ny olona manozongozina ny finoanao zany no tena marina dia ampiasain'ny fahavalo andravanao. Aza miady hevitra amin'ny finoana. Aveko farany, aza miady hevitra amin'ny finoana. Ho antsika izay manana finoana dia teneny fotsiny zany mino an'Andriamanitra. Za dia mino an'Andriamanitra. Ary noho ny finoko dia anao zavatra mifanaraka amin'ny finoko aho. Ny finoko tsy afaka hiarako amin'ny olona manodidina aho. Ny finoko tsy mila angatahako alalana amin'ny olona manodidina aho. Tsy mila angatahako hevitra amin'ny manodidina aho. Satria nahoana? Ny finoko dia finoko. Ny finoko dia zavatra nomen'Andriamanitra ahy. Tsy nomen'Andriamanitra ny hafa. Noho izany ny hafa tsy afaka ny hotereko ino izay inoko. Fa ny hafa manery ahy ino izay inona. Rahalasika nabavy, raha nomen'Andriamanitra zavatra inoko ahako, ny anjarako miazona azy. Izany no fahamarinana. Tsy hen'ny olona manodidina ahako, tsy hera amin'ny olona manodidina ahako, tsy miandry ny hevitra ny manodidina ahako. Fa izao, izay nomen'Andriamanitra dia tazomiko tsara. Ny finoko no ahitako vokatra miaraka amin'ny Tompo. Ny finoko dia fahadalana ho an'ny olona. Ho an'ny mpanjaka tamin'izany fotoan'izany Nebokadnezara. Rehefa miteny Nebokadnezara hoe izay tsy akohaka amin'ny sary vongana izany Nebokadnezara, tezitra izy. Tezitra Nebokadnezara satria nahoana? Tsy manaiky izy hoe hanaraka ny finoana sadraka sy Mesaka Abednego. Fa tiako fataro,
raha nanaraka ny finony nebokadnezara sadraka sy mesaka Abednego dia raha amin'ny fiainana viavana malala tsy hoe rehefa tsy inon'ny olona koa ny zavatra inonao dia tsy misy tsy hoe rehefa tsy inon'ny olona koa ny zavatra inonao dia diso ny finoanao tsy akalasika nabavy ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra mba hahatonga amin'ny fiainanao isy zavatra hitranga tsy hitrangany amin'ny hafa raha tian'Andriamanitra hitrangany amin'ny hafa izay zavatra tiany hitranga amin'ny fiainanao dia namboly tany amin'ny hafa izy izay namboleny tao anatinao fanarinan'izany tany mafy ny finoanao tany ny finoanao ary mietse mifanaraka amin'ny finoanao fa raha ino ianao dia ahitany voninahitr'Andriamanitra ny finoanao anatinao no fanomezana avy any an-danitra omen'Andriamanitra anao mba hahatonga ny hoe misy zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa tsy ataony amin'ny fiainan'ny olona hafa zany fahamarinana ianao ny anaovany azy dia ianao ny ataony minao le izy ny mpandrabiraby izy foana ny mpimembe izy foana ny olona mpitahotra izy foana fa raha lasika nabavy tany no finoana tany no finoana Kristy dia nilaza hoe raha hiverina zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany fa izy satria fantatry Kristy fa amin'ny olona tsy mino ny finoana dia fahadalàna amin'ny olona tsy mino fahadalàna io inonao io raha vao resaka finoana be dia be foana ny meme hoe efa andro problème ohatr'izao ve ianao dia mbola hivavaka ihany rehefa problème ohatr'izao ve ianao mbola hanatra fanatra ihany problème ohatr'izao ve ianao mbola hanome fahafolo-karena ihany dia imeme izay imeme handrabiraby izay handrabiraby hanaratsy izay hanaratsy tsy omena tsena izy satria nahoana tsy hanana n'ilay finoana izay nomeny anao fa raha ianao kosa no mihemotra ny finoanao dia ho ratsy aza manaiky mihemotra amin'ny finoana tany ny finoanao mijoroa amin'ny finoanao miazakaza amin'ny finoanao mietse amin'ny finoanao fa hitavaliny ianao amin'ny finoanao teboka voalohany na iza miady hevitra na iza miteny inona ny finoko tsy mijanona zany ny finoko na tsy noho ny hafa ary ny Andriamanitra dia mpamaly vavaka ny Andriamanitra dia misy ny Andriamanitra tsy fantatro hoe inona nitezananao tany fiangonanao mety samy manana fiangonantsika tsara ray avy mazava ho azy fa izao izay nitaizananao tamin'ny fiangonanao miazakaza amin'ny finoanao fa io no ahitanao vokany voalohany zay no faharoa lasika nabavy dia izao faharoa etona zany dia efa manasantsika tsara ray avy sady raha mino ianao fa raha hivavaka tsika dia isy zavatra ho ataon'Andriamanitra dia rehefa sady fangatambavaka ao Andriamanitra mpamaly vavaka zay hivavaka ianao hivavaka ny ekipa hivavaka fa Andriamanitra mpamaly vavaka alefa soraty eo ambany eo amin'ny commentaire ao fangatambavaka ao dia lazao hoe za mino na tsy mino ary ny hafa dia teneny fotsiny hoe za mino za no androany hijery ny fangatambavakantsika tsiraray avy dia hivavaka ho amin'ny fangatambavakantsika tsiraray avy ary rehefa avy eo mijoroa amin'ny finoanao ianao raha mino ianao fa mpamaly vavaka Andriamanitra na iza itenina na iza dia teneny hoe ny Andriamanitra mpamaly vavaka tahaka nataony Sadraka sy Mesaka ka Abednego hoe ny Andriamanitray dia mahavonjy anay zay ny zavatra nitazomina rehefa no azomina zay na tsika tao anaty laforum rehatra afo izy meme daholo ny olona rehetra indraindray manko rehefa mihetsika amin'ny finoana ianao dia tsy misy vokany eo ny eo dia meme ny olona rehetra hoe aiza koa zay valim-bavaka teo aiza koa zao zany na ko aiza koa le amena aiza koa le wawawa ohatra ny hitako eto ny olona tsy tia rehetra manodidina teo ny orakoraka tamin'izay ny orakorahany aiza koa satria namoana ny andrasan'ny olona me dia ianao le mpino ho rava fiainany zany tena zavatra mahagaga mihitsy amin'ny zanak'olombelona zay mpino tsy atosiky ny olona amin'ny finoana fa andrasan'ny olona ny aravony sy aravany aoka ianao mba tsy ho isan'izay olona zay ianao teboka fahaloha raisantsika androany dia izao zavatra ao dia no tsara ty zavatra ty ny azona ny finoana
sadraka miasaka agabediny koa natsiky tao anatin'ilay lafôro izy. Ny olona rehetra manodidina nahitana nipazana azy, reo olona nitoroka azy, reo olona nilazana ny andro ny fahampiteny dia nifaly taminy hoe ho atsipy ao anatin'ny lafôro sadraka sy miasaka agabediny koa. Zao nefa nitranga rahasikanabaly rehefa natsipy tao anaty lafôro sadraka sy miasaka agabediny koa, ny zavatra nitranga voalohany dia izao tapaka ny fatorana teo aminy. Tsy maninona izy fa le tadina matorana azy ihany no tapaka. Eno zao zavatra ao ity dia filazako foana eo nivon'ny fiangonana fa ho averiko amintsika tsiraray avy, na isika mihaino onjapeo, na isika mijery televizion, na isika mijery amin'ny internet, tadidio zao zavatra ao. Raha mihetsika amin'ny filonao ianao dia tadidio fa nao anaty problème ianao mbola ho tahiny. Averiko fandroany ny olona mirehikeritra hoe ho ravy ianao anaty problème, fa ao anaty problème ianao mbola tahiny. Misy zavatra mitranga ao anaty problème. Averiko fandroany, averiko fanteriny, izy zavatra hitranga ao anaty problème. Ny olona ao anaty problème maravy zay natsipy tao anaty lafôro, ny mpiandry na lafôro zavatra mitranga vao nanipy izy dia maty. Mpiandry lafôro fa ianao kosa dia karazany atsipy ianao tsy maty ianao, tsy ho ravy ianao. Ny antony raha rasikana-bavy dia izao tadidio ty teny ty, ianao dia karazana olona fafa ao anaty problème ianao mbola mahazo tombony. Ao anaty problème ianao mbola ho aseho an'Andriamanitra, ho soniavin'Andriamanitra ny finonao. Afaka milaza ve ianao hoe za mihitsy zay amin'ny fonao rehetra mihitsy teny hoe tompo resaka anazy teny zany, za tsy fantatro hoe izy ianao. Misy amintsika mety hoe ao anatin'izao problème zao mety nikatona ny fiasananao, mety manana olana ara-tokantrano ianao, fa tadidio ty teny ty, tadidio ty teny ty. Ao anatin'ny problème ianao mbola azo tombony ianao, mbola ho soniavin'Andriamanitra manokana hoe ty olo ty pino ty, olona miazo na ty olo ty. Zay nantony itenenako anao, afaka mandefa ianao ankehitriny ny fangataham-bavaka ao. Tsy fantatro tao anatin'ity fangataham-bavaka ty, tao anatin'ity confinement ty, be dia be ny olona nagata-bavaka taminay. Sasany tamin'ireo manana olana hoe andeha hiteraka, sasany ray manana olana amina asa, fa zao zavatra nitranga na tsisy asa azy mbola nitahina zareo. Be voka hiteraka tsisy vola, amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ny rindra mbola tsisy ohatr'izany ny fiterahana. Satria nahoana? Rehefa miazona ny fononao ianao ao anaty problème, Andriamanitra manavaka ny olona. Rehefa namalala ny alalana fa mafy ny fototra trano dia rehefa mitsoka ny tafiotra, rehefa miaika sady mafy ny lika, eo no hitanao hoe fototra iza ny mafy kokoa, iza ny trano tsara orona. Ny tiako ambara dia izao, ao anatin'ny tafiotra no ahitana fa ianao dia manana finoana mafy orona, ianao dia manana Andriamanitra, ary ho hitanao fa za te hilaza mitsika tsiraray avy ao anatin'ity confinement ty, izy zavatra hitranga. Ho hitanao hoe za tena nahazo tombony a pastera, tena nahagaga pastera, fa confinement fa tena misy zavatra be dia be azo sapahitanana mivaingana tamin'ny ara-panahiko, azo sapahitanana mivaingana tao amin'ny tokantranonay, azo sapahitanana mivaingana tamin'ny valoko, azo sapahitanana mivaingana tamin'ny taranako. Ny antony dia izao, ny fahavalo ny eritreritra hoe ho ravany ianao, confineny ianao, ho potehana ny fiainanao, fa Andriamanitra kosa milaza ao anaty confinement ho avahako izy. Ny antsoinao hoe fa mirapiratana, tsy mazava ny mazava, tsy mamirapiratra amin'ny mamirapiratra raha tsy ao anaty aizana, tsy mafana ny mafana raha tsy ao anaty atsika. Za te hilaza aminao na maizina aza ny manodidina, ianao amirapiratany mazava. Ianao isy ny voninahitr'Andriamanitra ao anaty confinement, fa mbola isy olona ilaza aminao ary ianao mibotabota, ary ianao lasa nenetinety, ary ny tranonareo to metsara, ary ny ova be nareo mianakavy,
miomany ianao fa fahamarinana ho anao sy ny ankonanao zany. Za zany androany tsapako any anatiko any fa misy olona manokana amin'izao fotoan'izao mitsara ny fiainanao. Ao anatin'izao vanim-potoan'izao mitsara ny fiainanao mianakavy ao an-trano. Satria nahoana? Andriamanitra manasonio fa miaraka aminao izy. Tadidio fa tao anatin'ny laforo mirehatra afo zay vao nisokatra ny masom-panahy Nebokadnezara nahita hoe ka tsisy telo mirahalahy fotsiny ny ao fa miaraka amin'ny ao koa ny zanak'Andriamanitra. Efatra ny hitany tao, tazany tao Andriamanitra miaraka amin'izy Sadraka sy Mesaka Abednego. Za zany tea ilaza an'izao zavatra zao. Ifonako fa hiteniteny anankiray mety tsy mahazatra anao ako. Fa za no tea aminao amin'ny fiainanao. Te ilaza zavatra hitranga amin'ny fiainanao ako, zavatra tsotra. Ao anatin'izao vanim-potoan'izao ahitany manodidina anao fa miaraka aminao Andriamanitra. Zany gaga teo niomana itory ny titeny ty ako. Gaga hoe zao ny zavatra tao anatiko tao mba dinioany olona tsipy ao anaty laforo dia mbola misy nitsikilo ny fiainany. Iza koa ny hoe laforo zao dia mba tsikilova miboaka ve ohatry ny ahoana. Tsy normal anie zany olona efa tsipy ve mbola tsikilovina ihany. Ny olona dia tia mitsikilo fiainan'ny olona. Ny olona dia miandry anao ravy mitsikilo anao hoe reny ry amenina, reny ry alleloia, reny ry alibavaka, reny ry mpiteraka, reny ry mpiorakoraka, reny ry fahafolon-karena, reny ry fanatitra. Fa tadidio reny olona reny le mpitsikilo fiainany reny dia ahita fa ianao kay olona miaraka amin'Andriamanitra. Ahita hoe olona tsy mandehandeha foana kay reny fa reto olona reto kay olona miaraka amin'Andriamanitra tokoa. Zay mahatonga antsika averiko aminao foana hoe tsy fotoana zao hiadina hevitra amina resaka finoana. Zay niady hevitra aminao lazao hoe ho Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamaliko anao akory. Tsisy antony ka za mijoro amin'ny finoko ako. Raha ny finonao miteny aminao hoe zao atao ataovy le izy ary zao mihitsy ny fanaovana azy. Mijoroa amin'ny finoana ianao, mijoroa amin'ny finoana. Ao anatin'ny mahamay no ahitana ny Kristy momba anao. Ao anatin'ny mahamay no ahitana fa ianao kay olona omban'Andriamanitra kay tsy diso ianao mivavaka. Ohatry ny tazako zany Andriamanitra miaraka aminao. Za zany ankehitriny tea hanonona sahady ako tokantranonao ane, tokantrano isonian'i Jesosy Kristy. Ho hitan'ny olona ane fa miaraka aminao Andriamanitra. Zay mivavaka ho an'ny ara-bola rehetra, nangataka amin'ny ara-bola rehetra, mety mamay ny ara-bola fa ho hitan'ny olona fa zay nafafinao hatramin'izay eny tsy very maina amin'ny anaran'i Jesosy. Ahitan'ny olona fa miaraka aminao Kristy. Ahita ny fiarahamonina fa miaraka aminao Kristy. Manonona an'izany ao amin'ny fiainanao, manonona an'izany amin'ny ankonanao, manonona an'izany amin'ny fianakavianao, manonona an'izany amin'ny asanao. Mahagaga ny Andriamanitra. Ny fotoana tena ahitana fahagagana dia ao anatin'ny laforo, ao anatin'ny mahamay. Tsapako malasika anabavy fa misy zavatra manokana ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zao ilay fotoana fanasoniavan'Andriamanitra. Ho avako ny manompo asiny tsy manompo ao izy. Ho avako le mino hatramin'izay. Mijoroa amin'ny finoana ianao. Afaka milaza ve ianao hoe za tompo, za hijoro amin'ny finoana, za hiorona amin'ny finoana, za handeha amin'ny finoana. Za ankehitriny te hanonona koa ho an'ny firenentsika, ho an'ny firenentsika anavaka ny Andriamanitra. Le firenena nomezana hatramin'izay eto amin'ity firenena ity dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Any amin'ilay olona niomezana ane, any ane miposahan'ny voninahitran'Andriamanitra. Any amin'ilay olona nirabirabina ane, omarina ane zao teny zao, ho tahiko zay ray nirabirabin'ny sasany. Manonona ako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
aoka eto amin'ity firenena ty aoka hiavaka amin'ny mpitsabo eto amin'ny firenena malagasy na rano mangatsika ary nomena amin'ny marary na inona aretin'ilay olona na inona raha olona miny dia aoka hositrana izy aoka hositrana izy satria izany natsoina hoe finoana vavaka sady amanonona sady ankehitriny ho an'izay marary rehetra sitrana amin'ny aretinao amin'ny anaran'i Jesosy raha mihetsika ianao ankehitriny raha mihetsika ianao ankehitriny ho ia mety nomezan'ny olona ianao fa sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny finoana tsy adina hevitra ny finoana fahadalana ho an'ny tsipiny fa kosa voninahitr'Andriamanitra voninahitr'Andriamanitra ny ao ambadika aveka voninahitr'Andriamanitra ny ao ambadika ny kristiana lazao ny finoanao ikaikao ny finoanao ambarao ny finoanao fa zay no mampiavaka anao zay no miantson'Andriamanitra anao teboka voalohany ny finoana tsy adina hevitra teboka faharoa ny finoana ao anatin'ny mamay no ahitana fa momba Andriamanitra na ao anatin'ny mamay ianao mbola tahina foana marina aminao an'izany ny fahatelo dia izao ny finoana na hoela na maingana tadidio tsy maintsy tafavoaka ny laforo ianao ny mamay rehetra misy fetrany avokoa fa rehefa miro ianao zao mazambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy farany amin'io Daniela toko fahatelo eo ary mpanjaka hoy izy nanandratra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego teo amin'ny fanjakana ray manontolo tadidio zao zavatra ao ambadiky ny zavatra mahamay rehefa Andriamanitra zay no mitondra fitsapana mahamay fizahan-toetra mahamay dia tadidio fa ny ao ambadika fanandratana ny ao ambadika voninahitr'Andriamanitra ifonako anatsikanambavy ifonako somary miteny mafy ahy fa za resy lahatra fa enao mijoro amin'ny finoana eo tsy verivery maina ny fijoroanao amin'ny finoana tsy very maina za mivavaka manokana ao ambadika zao vanim-potoana zao ane izy fifoazam-panagoavana eto Madagasikara isa tokantrano ao ambadika zao vanim-potoana zao ane zay mpino rehetra dia hanana fijoroana vavy olombelona apiaiko ny manodidina ao anatin' zao vanim-potoana zao ndray ane dia manonona ako zay mpino rehetra ho hitany manodidina fa Kristy momba anao amin'izay alehanao rehetra zay mampino anao na ao anatin'ny laforo ary Sadraka sy Mesaka ary Abednego vao mainka mijoro eo akaikin'ilay zanak'Andriamanitra te hivavaka ankehitriny ho antsika tsarana avy hivavaka amin'ny finoana itsika vonona venao androany hivavaka amin'ny finoana vavaka tsy manavaka anara-piangonana tsy manavaka ny tokom-pivavahana fa ho an'ny tsirairay avy ho an'ny tsirairay avy za te hilaza zay mino fa mahavonjy azy n'Andriamanitra amonjy ianao any n'Andriamanitra mba tiako ianao androany ilaza Andriamanitra za mino fa ianao dia mahavonjy azy ny famonjen'Andriamanitra tsy voatery hifanaraka amin'ny fieritreretako hoe tsy andalo laforo ve zahay non mety avelany andalo laforo ianao fa ho soniavina ao anaty laforo fa miaraka aminao izy raha mandalo laforo ianao za manona ny fiainanao isonian'Andriamanitra ny fiainanao anaty laforo isonian'Andriamanitra manokana ane ny fiainanao mivavaka manokana ho an'ny tsiraray avy ako na iza na izy na avy amin'ny fiangonana izy ianao na fikambanana izy na eto Madagasikara ianao na any ampitan-dranomasina za te hivavaka ho anao ny ankonanao fifaliana fiadanana ny tononko ao anatin'ny ankonanao zay mino rehetra ahitany voninahitr'Andriamanitra ane ianao
fahasalamana ho an'ny marary. Famatsina avy any an-danitra ho an'izay rehetra mila famatsina, ho an'izay very asa. Ny Andriamanitra ny lanitra ne matohizina melan'io hitranga efa manana vomana tsara lavitra ho anao izy. Manonona asa ho an'ny tsiraray avy. Ho tahinana ny asan'izay miasa ary izay tsy manana kosa amin'ny asanao any Jehovah. Manonona ankehitriny na iza nanan'ny olona vola ao anaty confinement, Andriamanitra mahagaga haneho fa mahagaga izy. Ifonako lasakana-bavy, ifonako titenti raha Andriamanitra ny sonefa maha-Andriamanitra azy dia mpanao fahagagana izy. Raha tsy mahavita fahagagana izy tsy Andriamanitra, tsy lehibe izy. Fa satria Andriamanitra izy dia mpanao fahagagana izy. Manona fahagagana ao tokantranonao any, manona fahagagana amin'ny asanao any, manona fahagagana amin'ny fanambadianao amin'ny ankohonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny eto amin'ity firenena ity, manona fahagagana any amin'ny mpitsabo aho, manona fahagagana any amin'ny mpikaroka, manona ako fa ilay Andriamanitra mahagagany hanao fahagagana. Eo amin'izay toerana nandrabirabinanao, eo amin'izay toerana nanaovana tsinotsinonanao, eo amin'izay toerana niomezan'ny olonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, eo amin'izay toerana izay hanison'ny finonao any Andriamanitra, hanison'ny finonao any Andriamanitra ka ilaza ianao fa velona ny Andriamanitra. Zay mila vavaka rehetra zao ny fotoana afaka manoratra ianao fangataham-bavaka, afaka milaza fangataham-bavaka ianao hivavakantsika ho an'ny olona zay mila vavaka. Raha manana namana ianao mila vavaka manokana, soraty eo amin'ny commentaire ny anarany. Mety hoe tsy connecté izy na tsy afaka no connecté mihitsy izy. Mety 3 minutes ianao mba afahanao manoratra ary mangataka ny ganabavy-rojo mba androso, mba hira fotsiny izy hoe Andriamanitra ny fahagagana, miasa iza ny mahasakana, tsisy mahasakana. Mety 3 minutes ianao hivavakantsika dans 3 minutes ho antsika zay mijery rehetra. Manana tombony ianao raha amin'ny Facebook, sorata le anarany fotsiny, aza menatra sorata le anarany dia alefaso 3 minutes hoia afaka anoratanao ny anaranao, afaka tsy milaza ianao na afaka lazainao hoe ara-bolana, ara-panana, inona na inona, fa za mino le Andriamanitra ny fahagagana amaly fahagagana. Lay Andriamanitra mamaly amin'ny afo, amaly amin'ny afo. Le Andriamanitra namoa ny ray tanàna, amono ray tanàna. Dahoary, soraty ary, soraty ary. Mety 3 minutes ianao aho hivavakantsika, tsisy lehibe noho ny Andriamanitsika. Tsisy lehibe noho ny Andriamanitsika, vitan'izay tsy hay atao, miresaka mikitana mandiny tafio-drivotra toy ny Andriamanitsika tsy misy. Tsisy mahery noho ny Andriamanitsika, reo voafatotra havan'ny mpandresy izy rery ihany no mitsabo ny maratra toy ny Andriamanitsika tsy misy. Angelinao sorata ny fahagagana hivavakantsika. Andriamanitra ny fahagagana,
agnatin'ny fangatambavaka ao miasa iza no asakana andriamanitry ny fagaga mahagaga Jesosy na ny matazay ny atsangana andriamanitry ny soratsaigna na dia rehefa galava be ny nianarana fa soratana vehivavy mombe ny zanaka no fagagana tamin'ny anarany aveka indray tsisy lehibe no ny andriamanitsika tsisy lehibe no ny andriamanitsy vitan'izay tsy hay atao misy finoana miarina ankehitriny kitana manidita misy finoana mihetsika ankehitriny Jesosy mba marivavaka tsy mila aveko ihany Jesosy io fa tsy pastera tsisy mahery no ny andriamanitsy ireo vehivavy havany io mpandresy izy irery ihany no mitsabo ny maratra toy ny andriamanitsy tsy andriamanitra ny fagagana andriamanitry ny fagagana miasa iza no asakana andriamanitry ny Fotoana zao. fagagana na ny matazay ny atsangana Fotoana zao, fotoana andriamanitry ny zao. fagagana finoana zao vehivavy mombe ny zanaka no fagagana tamin'ny anarany Jesosy ho antsika tsiraray avy any anomboka hivavaka tsika anintsitra ny tanako aminao tsy hoe ny tanako ny tanana tsara indrindra tanan'olombelona ny tanana fa ny fitaizana ara-panao azoko no mahatonga anintsitra ny tanako satria za rehefa manintsitra ny tanako dia etsika finoana izay amiko ho ahy manokana endrika finoana zay raha ohatra ka nitaizananao manokatra ny tananao na manara tanana na mikipy na mametraka ny tananao amin'ny fonao tsy fantatro hoe inona ny taizananao tamin'ny fitaizana ara-panahy fa izao zay nitaizananao ara-panahy zay atao ny andriamanitra tsika dia andriamanitra mpamaly vavaka anintsitra ny tanako iaho aveko ihany tsy hoe ny tanako ny tanana mahery indrindra fa zay ny fitaizana ara-panahy azoko zay ny fomba fietsehako amin'ny finoana amin'ny finoana ary dia manintsitra ny tanako ao amin'ny fiainany tsiraray avy ahako ao amin'ny tontolo ara-panahy tsy misy elanelana tsisy ao amin'ny tontolo ara-panahy na lavitra azy dia akaiky lay andriamanitra ny lanitra ne lay Jehovah andriamanitra Abrahama andriamanitra Isaka andriamanitra Jakob Jesosy Kristy zanany ary ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonjerako ny tanako ary anononako isam-baravarana isa-tokantrano fifoazam-panahy anononako manokana lay andriamanitra mahagagany anao zava mahagaga anononako amin'ny firenena zava mahagaga apiaiky ny manodidina mahazo tsy mino ny tsy mino fa tsy maintsy mahita kosa izy mahazo mandrabiraby zay aty andrabiraby fa ny mpandrabiraby ny sofo ny are fa miasa andriamanitra mivavaka ho amin'ny ara-bolany tsiraray avy amin'ny fidiram-bola izy tokantrano isaky tsiraray avy isam-batan'olona lay andriamanitra lay laza fa izy no mpamatsy Jehovah Jireh izy ane no amatsy ny tsiraray avy izy no hanokatra varavarany lanitra isam-baravarany ka hamatsy sy amoky anome zay ilay ambarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Jehovah mpiandry anay
tsy hanan-java maholo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay marary ankehitriny manona fanasitrananao amin'ny marary na inona na aretina misy ao fiainanao, manona fanasitrananao anao fanasitranana avy any an-danitra, tsy no pastora Intsoga za Fomalato fa no diakapoka tamin'i Jesosy Kristy ny fanasitranana anao. Zay fatonga ny fahavalo dia manomana fanafahana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta sy no rano Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy zay naniraka anay itoro ny filazantsara anafaka zay ampahoriana tahaka izany eny zany fahefana zany no anafahana ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Manonona manokana na iza mandany olana rabola, na fidiram-bola io, na tsy fisiny io, na trosa mila loha io, na trosa tsy mety tonga, manambola ny manolona ianao fa tsy mety voalohany volanao, manonona fahagaganao ny fiainanao. Ilay Andriamanitra mpamatsy any amatsy ka hisy vokany amin'ny ara-bolanao. Ny finoanao ane dia hisy fiantraika amin'ny ara-bolanao, hisy fiantraika ny famatsiana ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ilay Andriamanitra mahagagany aneo fahagagana isam-baravara isa-tokantrano, manona fiarovana manokana isa-tokantrano, fiarovana amin'ny mpandrobo, fiarovana ihany koa amin'ny aretana, fiarovana amin'ny fifankatiavana, fiarovana amin'ny taranaka. Zaza salama, ray aman-dreny salama, manonona fifandraisana salama ao tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo izay tsy voatonoko rehetra kanefa kosa nangatahany olonao na inona dia ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aseho fa Andriamanitra mahita sy mpamarovavaka ianao. Mety taty amiko nanokatra ny olona fa ny tena marina tany aminao izy nanoratra dia aoka ho hita fa Andriamanitra velona ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Sika rehetra ilazy ho voninahitra Jesosy Kristy tompo. Tongava aminao arak'izay nonao, tongava aminao fahagaganao, tongava aminao famatsinanao, tongava aminao fanasitranana miatsy amin'ny fo ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Voninahitra ny eo an'i Jesosy eo. Sika rehetra anao hoe amen. Aveko farany ho antsika mpiara-miasa rehetra, zao ny fotoana tena mila rarotinao ampaherezana amin'ny mpiara-mivavaka na avy amin'ny fiangonana izy na fikambanana izy. Zao le fotoana fanararotana zao. Andriamanitra manomana fifoazam-panahy aoka mba anananjara amin'izany ianao. Tain'Andriamanitra tompoka reno mampitiavana be voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Anankitelo ny teboka ny arahantsika tao anatin'ny tokoteny androany. Voalohany teboka ara-panahy ny finoana tsy adina hevitra. Faharoa ao anatin'ny mamay mbola afaka mitahina ihany. Ary fahatelo tsy maharitra izany mamay fa tsy maintsy mifarana io. Ary ny fizaham-toetra mamay rehetra dia mifarana amin'ny fisandratana lehibe miaraka amin'Andriamanitra. Courage mandresy miaraka amin'ny tompo. Tena matompoka hisonian'Andriamanitra ny fiainanao. Tain'Andriamanitra tompo.